ny atafita amin'ny mpiarabelona aminy no tokony ho tanjony mpitondra. Tafapetraka an'io alatsinainy 4 septambra 2024 tena amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana HCC Ambohidahy ny antota taratasy filatsanko fidinan'ny Tahina RAZAFINJOELINA izay natolotry ny vovonana firaisan-kinana ny tanindrazana na ny FTT. Rosony ty tsampotiko. Efa ela no niomany, feno ny fepetra ary tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroana sy andraisana andraikitra amin'izay ho an'ny malagasy ho an'ny tanindrazana. Nandritra ny resaka ny fanaovana tampanao gazety no nanamarian'ny Tahina RAZAFINJOELINA fa mpampianatra izy ary misy dikany lehibe izany. Tanjon'ny mpampianatra hoy izy ny hatafitan'ireo mpianany ary tanjon'ny mpitondra ny tokony hoe hatafitan'ireo mpiarabelona aminy. Misy manontany hoe mpampianatra ve dia hanana 200 tapitrisa ariary antom-bola ho an'ny kandida hirotsaka ho filoham-pirenena? Tsy maintsy manana paikady foana amin'ny politika. Na inona amin'seho dia tsy maintsy vonana satria andraikitra izany. Mpampianatra ho izy ary mahatsiaro manana didy amin'ny firenena. Eny tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe, voapetraka soamantsara ara-dalàna ary feno avokoa ny atota taratasy rehetra androany. Manamarika fotsiny ny tenako androany hoe mpampianatra tokoa ny tena ary izay mpampianatra izay manana heviny lehibe. Ny tanjon'ny mpampianatra dia ny hatafitan'ireo mpianany ary ny tanjon'ny mpitondra dia tokony izay hatafitan'ny mpiarabelona aminy. Dia marobe nareo manontany tena hoe mpampianatra ve dia hanana an'izany vola atao petrabola sy ny sisa izany. Dia valiko hoe mba nitahian'Andriamanitra isika ka afaka nisehatra amin'ny fampianarana maneran-tany. Efa taona maromaro izany nampianarana tany Apita ary anisany izany na ankoatran'ny orinasa tanterana na fahana na tanteraka tsy misy na ariary avy amina olona hafa fa nirahana tamin'ireo malagasy mpiara-miombonanto ka hatramin'izay mampolo taona izay nafana nahavitana an'izao ezaka izao. Dia misaotra antsika hisy fanambarana ihany moa ao aorianan'ny izao fotoana izao fa angamba lamina kokoa ny fotoana. Anisan'ireo tazana niaraka tamin'ny kandida amin'ny FTT teny amin'ny HCC Ambohidahy Irasolofon-Draosolo Safimala eo na Tamamala eo izay nanambara fa zon'ny malagasy no mahafantatra ny zava-misy eto. Ny zanaka malagasy dia mila mahafantatra Madagasikara. Sekoly no anisan'ny fototra ngeza be amin'ny renana ny firenena hoy dama. Antsika malagasy no mahafantatra an'izany ny tandorantsika. Zanaka malagasy mila mahafantatra ny Madagasikara, mila mahafantatra ny ranomasina. Sekoly zany ny anisan'ny fototra ngeza be anorenana firenena. Ho an'ny Tahina RAZAFINJOELINA sy ny FTT dia natao hanasoavana ny vahoaka ny volam-panjakana izay volam-bahoaka fa tsy hoe fananana manokana ny mpitondra ka ireharehana isaky ny hoe mahavita zavatra. Ny teti-bolam-panjakana no ahavitana ny asa fa tsy hoe ny mpitondra no manolotra ny zatsy sy izaroa. Ametraka viana tsotra, marina, mahomby ny firaisan-kinana ty tanindrazana hantanteraka ny tena fampandrosoana maharitra ny Madagasikara. Ireo foni o maitso mabana ny rivotra madio mihira fandro sarany